Amtiavanandray tompoklasy tokovavy misy tiany mitokatranao amin'izao takariva izao ary ihany koa anolorana ny arahaba ho anao izay mbola tafiaraka aminay amin'ity takariva ity manasana ho amtiavanary anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv eo amin'ny tontolo politika sy ny fanomanana indrindra ny fividianana ary amin'ny taona 2024 ho avy iny no anatanterany ny fividianana filoham-pirenena eto Madagasikara. Mikasika io fividianana io indrindra dia nilaza ny heviny Pietr Rakotoiniaina filoha nasionaly ny antoko tambatra ho an'ity mpanao politika ity dia tsy hizotra amin'ny mangarahara io fividianana io ary ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarsan. Tsisy ny fividianana filoham-pirenena hizotra amin'ny mangarahara amin'ny taona 2024 raha ny zava-misy no alalinina hoy Pietr Rakotoiniaina filoha nasionaly ny antoko tambatra. Nametraka iay maro ity mpanao politika ity amin'ny mety vizotry ny fividianana filoham-pirenena manaraka eo. Inona no ataosika vahoaka malagasy mba hisena fividianana madio sekeny rehetra amin'ny 2018? Inona no ataosika? Fa raha izao zava-misy sao aza magnonofo fa hisy fividianana madio sekeny rehetra amin'ny 2018 sa hisy zany zay. Ianareo mpanao gazety io zao a dia milaza aminareo izany milaza aminareo fa ianareo dia tainazonareo atoka fa hifidy anareo amin'ny 2018 satria nahoana tsy afaka soina anareo fa atao vidy agnaty lista mety amboarina amin'ny lista agny quartier misy anareo anareo fa mety lista hafa ny tonga amparolo fividianana rehefa azo ny fividianana zay olo fantatro fa hifidy ny fanjakana. Sisy lalàna milaza eto hoe rehefa tsy tafidy agnaty lalàna fa izoro dia sy azo atao ny fividianana. Rehefa tsy tafidy agnaty lalàna ny Pietr Rakotoiniaina dia sy azo atao tsisy an'izany fa zay agnaty lista ihany no mifidy na tokony ray aligny ny mifidy ao ka arivo no tafidy sao dia ny arivo igny ihany mahazo mifidy. Zay ny lalàna. Nomarian'ny Pietr Rakotoiniaina fa tsy azo antoka ny seni tsy misy ny fizara-pahefana fa baiko tokana avy amin'ny faratampony hatrany no misy. Manoloana ireo ilaina hoy ny filohan'ny antoko tambatra ny fiarahany rehetra midinika mialohan'ny irosoana amin'ny fividianana filoham-pirenena.